Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nisy lehilahy mpitarika miaramila anankiray resy tamin'ny ady izay natrehany ka nanapa-kevitra niala teo an-tanàna hifindra tanàna hafa. Rehefa nandeha izy dia tany amin'ny dezera, reraka ka naka aina teo amin'ny vato lehibe anankiray. Rehefa mipetraka teo izy dia nahita vitsika nitondra potin-tsakafo avy ety ambany niakatra any ambony. Tena dia latsaka ilay potin-tsakafo ka niverina nidina ilay vitsika naka an'izany potin-tsakafo izany nandeha niakatra tany ambony. Tonga teo ambonimbony, latsaka ny fanindroany, latsaka fanitelony, latsaka ny faninefany, fa tsy nety kivy ilay vitsika fa niverina foana naka ilay potin-tsakafo mandra-pahatonga ny tany ambony. Tamin'ny fahafolo ny ese izay nataon'izany vitsika izany, tafita tany ambony izany vitsika izany. Teo dia tonga saina ilay mpitarika miaramila hoe fa maninona ny vitsika manana toe-tsaina mahavita mamerina fanindroany, fanitelony, mandra-pahavitany fahafolo ny voatafita teo amin'ny fiainana. Fa maninona izao, indray mandeha fotsiny niatrika ady ka resy nanapa-kevitra niala amin'izany fitondrana miaramila izany. Teo izy dia niverina tany amin'ny tanàna ary nampitainy tamin'ireo miaramila izay noentiny ilay lesona lehibe azony tamin'ny vitsika fa tsy mila kivy eo amin'ny fiainana. Raha indray mandeha ianao resy dia mamerena fanindroany, fanitelony, faninefany na dia fanifolony aza dia mbola ho tafita ianao raha manana an'izany zotom-po mamerina izany. Tahaka an'izany ihany koa ny fiainantsika eto ambony tany. Indraindray ianao misy zavatra izay ataonao eo amin'ny fiainanao, vao niditra indray mandeha ianao ka tsy tafita dia kivy avy hatrany eo amin'ny fiainanao. Fa androany izao miantso antsika hoe manova toe-tsaina toy ny vitsika izay tsy manaiky na dia indray nimpolo aza resy fa mbola mitsangana ihany ary tafita amin'ny farany. Teny ireo manam-pahaizana amin'ny finoana Islamo hoe raha tsy nisy fanantenana ireo olona teo amin'ny fiainany dia tsy nisy nahavita nanamboatra io trano bildinina mijoalajoala io, satria ny atomboka tamin'ny tsy misy fa vitan'izy ireo noho ny fananany fanantenana fa vitako ny manangana ny bildinina io. Ohatran'izany koa ireo olona izay lasa amin'ny toerana ambony, raha tsy nanana fanantenana izay nanosika azy ireo dia tsy ho lasa filoham-pirenena ny loha anankiray, tsy lasa minisitra ny minisitra anankiray, ary tsy lasa olona mpandraraha ny mpandraraha anankiray raha tsy nanana fanantenana teo amin'ny fiainany. Ary tsy midika hoe ny olona anankiray rehefa tafita androany ka tsy nandalo tao anatin'ny échec na tsy fahombiazana, fa efa maro ny tsy fahombiazana notetezin'izy ireo zay vao hita namiratra teo amin'ny fiainany. Mety efa resy tamin'ny ady izy, resy tamin'ny fiainana izy, fa tsy nanaiky natory, tsy nanaiky ketraka, tsy nanaiky kivy, fa niezaka hatrany mandra-pahatonga izy nisongadina sy mamirapiratra eo amin'ny fiainany. Tahaka izany ihany koa antsika olombelona ankehitriny. Tsy misy olona vao niatomboka androany tonga dia mamiratra, tsy misy olona vao niatomboka androany tonga dia tafita, fa mandalo ampolo taonany zay vao tafita izy eo amin'ny fiainany, zay vao misongadina izy eo amin'ny fiainany, zay vao hita ny olona ny ezaka izay nataony. Ny teny ihany koa manam-pahaizana anankiray manao hoe tandremo hozy izy fa ny olona tsy misy fanantenana ao am-pony dia tahaka ny voninkazo anankiray izay tsy voatondraka. Izany hoe mety ho velona ihany izy fa tsy zarizary na mety ho faty amin'ny farany. Ary tadidio ihany koa ny fahavalon'ny fiainana ny fahakiviana, fa ny mampamiratra ny fiainana dia fanananao fanantenana eo aminao. Androany apetrao ny fanantenanao,
fa tsy maintsy sokatra ny fiainanao. Apetrao ny fanantenanao fa tsy maintsy miova ny fiainanao ary ho tafitanao any aoriana any. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Apitao betsaka any amin'ny hafa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.